sy ny ma Andriamanitra azy. Salamo 63:2. Salamo ny andininy Salamo 7:12 naran Jesosy. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Rehefa miresaka momba ny herin'Andriamanitra isika dia miresaka momba ny zavatra ain'Andriamanitra atao, ny zavatra vitan'Andriamanitra efaina. Miresaka momba ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa miresaka momba ny voninahitr'Andriamanitra kosa indray isika dia miresaka momba ny maizy azy an'Andriamanitra. Iza Andriamanitra. Mazava be zany fa ny herin'Andriamanitra dia miseho miara-miasa amin'ny fanomezam-pahasoavana araka ny voalazan'ny Korintiana voalohany 12. Ireo karazana fanomezana rehetra tahaka ny fanasitrahana, na fahagagana, finoana, faminaniana, fahendrena, fahalalana, famantarana fanasamihafa, fitenena amin'ny teny tsy fantatra, fandikana teny tsy fantatra, reny rehetrareny dia ao amin'ny sehatry ny herin'Andriamanitra. Fa ny voninahitr'Andriamanitra kosa dia miara-miasa indray amin'ny vokatry ny fanahy. Voalazan'ny Galatiana 5:5 mamaritra ny finoana, finoana, iny le fahamarinana, fifaliana, fitiavana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahalemem-panahy, misy fahasivy, lasa izy, fifaliana, fiadanana, fitiavana, fahamarinana, fahononam-po, fahalemem-panahy, fanaovan-tsoa, faharetana, misy fahasivy foana, nakaiza ilay fahasivy? Sakafo baibolinao. Naran Jesosy, Galaty 5:22-23. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Iza zany le tsy tafiditra foana tao? Le fiadanana e? Fiadanana. Ireo mamaritra ny maizy azy an'Andriamanitra. Toetra an'Andriamanitra amantaranao hoe izy Andriamanitra. Qui est Dieu? Ny herin'Andriamanitra, que fait Dieu? Le voninahitr'Andriamanitra, izy Andriamanitra. Le herin'Andriamanitra, inona no atao n'Andriamanitra. Miverina amin'ny Korintiana 2:7 teo dia zao voalazan'ilay teny aminaran'i Jesosy, averiko vakina amin'izay ilay izy. Fa isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Ny fanomboana dia famonjena, fanotanjona dia fanahafana an Jesosy. Tsara ianao vonjena, fa ny programa ao ambadiky ny famonjena, ianao miova lasa manahaka an Jesosy aman-toetra. Tsy ianao mandeha ny ambony rano, fa ianao tsy kizitina rehefa mienjera anaty rano Petera andeha hanantona anao. Mazava e? Mazava be zany. Dia hozy izy eto ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mijery an'io voninahitra io ianao, satria io voninahitra io ilay maizy azy an'Andriamanitra. Dia io voninahitra io natao hojerena. Tsy natao hazonina, fa natao hojerena. Tena akaikinao, tsy any amin'ny tananao ilay izy hoe, fa eny amin'ny masonao ilay izy. Io voninahitra io natao hojerena, fa tsy natao hazonina.
fa rehefa omen'Andriamanitra sy asehon'Andriamanitra dia tokony ho tonga saina faingana ianao avy amin'ny fanetretena amerinaingana n'ilay voninahitra ho an'Andriamanitra. Miomana amin'ity taona ity amin'ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ny andro mpiainanao amin'ny minitra sy segondra fa hisetrasetra izy. Tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Zao tsy ho ampy ny fotoana raha aminany aminao amin'ny zavatra tianao hitranga. Tena kaikanao hitranga ilay izy anie hoe. Satria manamboatra toetra ianao. Fa rehefa mitranga ilay izy hoe dia manetry tena tsara hoe. Fitiniko ilay izy vetivety. Manamboatra toetra tsara ianao apoka an'Andriamanitra ny fiainanao mbola manetry tena ianao. Tandremo zany miantso an'zy telefona voninahitra Andriamanitra pasteur efa nahazo valim-bavaka fa tsy afaka monjy sekoly aloha amin'ity. Dia miteny ianao azy hoe. Zay zao rehefa tafiditra anaty fandrika sady ianao. Satria tsy tonga ilay valim-bavaka vitanao manokana fotoana hitady an'Andriamanitra sy hanaja azy eto amin'ny fanatrehana. Vao tonga ilay valim-bavaka tsy vita intsony ilay manetry tena. Atao vita ny manetry tena amin'ny fotoana rehetra. Satria ny asaribidin'ilay anao manantona an'Andriamanitra dia tokony ho ambony lavitra noho izay mety ho asaribidy tsapanao amin'izay azonao avy amin'Andriamanitra. Ny ahatongavanao eto anie tsy hoe ho sitrana anie. Mody natao hoe sekoly fanasitranana fotsiny fa tsy izay nefa ilay anao miona amin'i Jesosy mihitsy anie. Ataoko ity maharo amin'ny olona eto anie tsy marary. Tsy hoe marary ianao vao tonga eto. Raha marary, raha isaky ny marary ianao vao tonga dia mampiasa sainan'Andriamanitra zany. Hoe ahoana ry ny atongavany foana e? Tena kaikanao tsy hoe deverinao fahadala ary Andriamanitra hoe. Tsy hainao sitrana tsy hita hoe. Fa hainao hitany foana hoe. Na marary na sitrana. Nanontany Moïse te hita ny voninahitra ao. Toy Andriamanitra hoe mbola tsy afaka pahitako aloha ilay voninahitra amin'ny eritreretinao. Fa ho afeniko ianao dia ho ampandaloviko ny fahatsarako dia jereo ny lamosiko. Leso rehefa ela be zany 2013 zany. Io lamosiny io teo Andriamanitra ny naneho ohatry ny tamina écran ny zavatra nataony tamin'ny Genesis tsy nisy olona nanatrika. Hainao ve mahatonga ny renim-pianakaviana mitantara amin'izany hoe zao ny zavatra nitranga tamin'ny zabevokanao e? Inona ny dikan'izay? Mipetra tsara fa misy zavatra niaretako anie. Manaja ianao fa misy zavatra niaretako anie vao tonga ianao e. Mba hajao izay fitiavan'izay. Rehefa tsy tonga saina ilay zaza tsy maintsy tantarainao tamin'izaho 5 volana saika maty mihitsy noho ny aminao. Fa mivavaka sady tsy maty ianao tsy maty Jesosy nitahiry antsika. Fa tsy hoe kiterateraka ho azy tiny fotsiny. Fa maninona Andriamanitra lasa ni-insista anokatra ny mason'i Moïse mba ho soratana ho tantaraina hoe ampahafantaro ny taranaka ny zavatra nataoko. Sao dia heverinareo fa teraka avy any ambony hazo nareo reo. Dia rehefa nanomboka nanaiky amin'izay Moïse dia nitantara Andriamanitra. Tena kaikanao nitantara Andriamanitra hoe. Nasehony amin'izay ilay maha-izy azy an'Andriamanitra. Tsy ilay izy teren'ny zanak'Israely amoakany ampiditra aingana be any tany Kanana. Hitanareo amin'izay tsy tany Kanana loatra ny tena mamaky an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga any amin'ny désert adino Egipta dia azo toerana ny fisian'Andriamanitra izay mety efa very. Mety hitentsika hoe lava be ilay efa-jato taona pastera. Lava ohatry ny ahoana? Lava be ilay nijaly. Fa inona ilay nampijaly? Farao ny nampijaly. Tsy Farao ny nampijaly. Ilay Andriamanitra adino ny nampijaly. Adino zareo Andriamanitra ny efa-jato taona. Mety niantso izy androany. Tsy namonjy sekoly intsony ilay zanak'Israely. Tsy miverimberina izay teny izay. Tsy namonjy sekoly intsony. Nefa raha vao tsy mianatra dia tsy mahay. Tsy maharaka lesona. Dia rehefa tonga ny examen dia mitaintaina be. Sao dia ilay lesona tamin'izaho tsy nianatra no mivoaka. Tena kaikanao amboary tsara ny fotoananao io hoe. Fa hiverin'i Jesosy. Dia nitantarain'Andriamanitra amin'izay. Zao anie ilay zavatra nitrangy.
ny fironiko daholo ny zavatra rehetra vao ny fironiko nareo. Hainao ve ny dikan'izany? Andriamanitra misaina meloa izay ho ilainao, izay vao mampisy anao sy mampiditra anao amin'ilay fahafenoana. Andriamanitra zany tsy te hitanao manahy, ary Andriamanitra tsy te hitanao iaina ao anatina fahafoanana. Zay zany zao ny tena maha izy azy, asio tehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Rehefa namorona ny liona Andriamanitra, namorona ny dauphin, namorona ny bitro, tsy nidiny zany izy. Fa vao andeha hamorona zanak'olombelona, nidiny izy. Rehefa hamorona ny voary izy, parole fotsiny. Aoka isy vorona, zay mahatonga ny akoho tonga alohan'ny atody. Tapitra izay adevitra izay zany. Andriamanitra tsy namorona atody, Andriamanitra namorona vorona. Raha misy question tsy hitanao ny valiny, verena anaty baiboly, sokafy iny boky be tsisy sary iny. Mangetaheta fa ao misy valy nomen'Andriamanitra. Dia nitantarain'Andriamanitra, fantatrao ve ry Moïse, tsy misy voary fironoko ka nampidina, fa nareo nampidina. Zany zao tokony to dia mampahery anao andro maraina io tena wow, haike zany ny fisahiranan'Andriamanitra ny amiko. Avy eo rehefa namorona ny voary rehetra ary Moïse, soraty tsara Moïse, zay mahatonga ny eo amin'ny sekoly tokony manoratra, soraty tsara Moïse. Manina hoany? Eny mety tamin'ny andro Moïse angambany zany. Soraty tsara izy mba ho tadidinao rehefa tapitra ny fiaonana. Mba ho ampitainao any amin'izay tsy nanatrika sy izay tsy niaino. Rehefa namorona ny vorona, misy vorona eny amin'ny abakabaka. Zao ny tenen'Andriamanitra aloha, misy hazan-drano be dia be avy ao anaty rano, dia misy vorona avy ao anaty rano. Dia mivoaka avy anaty rano daholo ny vorona rehetra. Zay mahatonga an'Andriamanitra rehefa hampisy papelika eo amin'ny tobin'ny zanak'Israely tany amin'ny dezera, teo izy ny ten'Andriamanitra hoe nahavariana fa avy any an-dranomasina no mivoaka le, avy any amin'ny faritra misy ranomasina no mivoaka le papelika. Ny papelika nefa vorona kely. Vorona kely tsy manana elatra matanjaka. Dikan'izay tsy afaka manao déplacement lavitra be. Tsy afaka miampita ranomasina. Dikan'izay tsy niampita ranomasina le papelika, fa ny fironon'Andriamanitra avy tao anatin'le ranomasina. Za zao mba nieritreritra hoe mba hanaitra anao zao zany révélation zany zao mba. Ohatrany hoe tsy manaitra anao intsony le izy. Rehefa namorona ny zavaboary izy Andriamanitra dia zao niteneniko fotsiny ny tany to dia namoaka an'izay tokony ho avoaka izy. Teo an-trano kosa izy ny biby rehetra. Fa rehefa hamorona anareo izy tsy niteneniko fotsiny le izy, fa nidina mihitsy. Teny lalao vovoka Moïse, lalao vovoka. Ianao anie mampilalao vovoka anany namoronako anao e. Dia rehefa vao vita feta le endrik'olona iny, dia nandohalika nitsoka ny rivotra eo amin'ilay vavorin'ilay ohatrany hoe le statue iny, dia velona nareo. Raha tsy fantatrao zany, dia ametraka ny teninao hitovy ohatran'ny bitro ianao, ametraka ny teninao hitovy ohatran'ny soavaly. Fa raha fantatrao zany, dia ho tsapanao fa ianao tsy mitovy amin'ny bitro, tsy mitovy amin'ny soavaly. Hafa mihitsy ny ianao ao am-pon'Andriamanitra. Androany maraina aza be menimena, aza be taraina, mitsaka courage fa izay Andriamanitra izay tsy miova omaly sanio ary mandrakizay mbola ao am-pon'Andriamanitra ohatrany tamin'izay. Ianao tonga eto be problema be tenenao hoe pastera. Tianao Jesosy. Eritrereto hoe zany ny fisahiranan'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona. Hitanareo amin'izay ve? Tsy maintsy naseho an'Andriamanitra ilay izy satria tsy fantatra ny zanak'olombelona. Normal ka tsisy nanatrika. Andriamanitra anie mitantara zavatra tsisy nanatrika. Mety nisy anjely zao nanontany hoe Andriamanitra, ahoana ny tantarana an'izao fa tsisy olona mandray an-tanana anie? Teo izy Andriamanitra izy. Aza matahotra fa amin'ny fotoana nisy olona mazoto mivavaka izay Moïse ny anarany ho tantaraiko amin'ny Dôly. Mandritra ny 70 andro sy 70 alina ny zavatra nataoko mba ho fantany ny lanjan'ny fitiavako andry zareo. Tsy vitan'izay, fa rehefa nijery ny Adama dia hitako ohatran'ny mangorery zany ngarainy. Ohatran'ny midonanaka, dia fantatro hoe mila namana. Tsy Adama ny taraina hoe Andriamanitra rery fa Andriamanitra ny saina. Tena kaikinao, misy zavatra tsy voatery avy aminao hoe fa Andriamanitra sy ny fitiavana ianao. Misaina melobe izy.
zay tokony anao. Tsy miovy zay Andriamanitra zay dia misaina ianao hoe ohatry niovy izy zany, tsy miovy izy ka mbola zay ihany izy mandrakandroany. Ny fantana petraka zao dia karaha zay izy ka maninona andro ela be ilay valim-bavaka toetra. Verina any amin'izay tsika ao amin'ilay toetra mahatonga an'Andriamanitra tsy mamotsitra. Ozy Andriamanitra io zao maharisika be mamonjy sekoly a. Ty reto daholo ny valim-bavaka voahomana. Tia rehefa avy eo amin'ny 10 ataovy amen. Tia amin'ny 1 ambin'ny 10. Afafa ny toetrany aloha atao amin'ny 3. Meme ianao fa raha mba azonao an-tsaina zany a dia hiambina ianao. Tia amin'ny herinandro oay atao misy toetra tsara aloha le fandroany indray ity ka contraire an'ilay teo indray. Tia ohatry ny any hereny anaty a aloha amin'ny 20 taona. Tena akaikinao heninao ve zany hoe? Avy ireny heninao tsara ve zany hoe? Teneno izy efa vonona ilay zavatra rehetra. Aza simbaina ilay izy hoe. Aza lalaovina no avinao hoe. Dia mbola Andriamanitra ny saina ilay vahatsaza tokony Adama. Rehefa nanondrana Adama seva nina ilay voankazo voararaka tafiditra ny fahafatesana. Mbola Andriamanitra indray nikoropaka nanongotra n'ilay hazonaina. Satria tsy tian'Andriamanitra hihinana eo dia ho velona mandrakizay ao anaty fahotana. Efa nitsimbon'Andriamanitra raha nanao erreur azo récupérena zany le hazo finanana le hazonaina saiky nohanina zareo teo akaiky teo. Tonga dia nesoron'Andriamanitra aingana. Mbola Andriamanitra no saina izay asoa sy amonjena any Adama sy Eva. Avy eo mitanjaka izay mbola Andriamanitra indray no misaina vrai cuire. Tsy similia. Fa vrai cuire. Ny maha-Andriamanitra azy fantaro ao amin'ny toetrany. Fa io voninahitra io rehefa jerevanao dia manovanao. Ny andraikitrao zany a tsy hoe voninahitra tsy zaka. Eny mety ho zakanao ve tsy haiko. Fa rehefa mitranga dia avereno. Mba conseil omeko anao zay. Rehefa mitranga dia avereno. Vao mitranga dia avereno. Ataontsika hitsangana hivavaka tompo. Ampianaro hiaraka aminao anatin'ny toetra tsara. Sandraty ny tananao dia ataovy izany vavaka izany. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Entina eto anatrehanao ny fonay araka izany teninao izany fa natao hijery ny voninahitra ao izay. Ary ny voninahitra ao rehefa jerevanay dia manovanay. Tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao indray androany maraina. Azoto, arisika, hibanjina ny voninahitra ao ary mba izy fiovana azo tsapaitanana indray. Tsy anatin'ny fitaom-pitokanana ihany fa mandritry ny androm-piainanay voninahitra ho amin'ny voninahitra, fiovana ho amin'ny fiovana. Saotra raha eo. Mankasitraka anao izay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Permettez-moi de... Eto Madagasikara antsika azafady. Tonga so. Firy ny faly aloha fa tonga so ny... Alléluia. Tonga so présidentsika. Alléluia. Tokana ihany lehibe tsika Jesosy avy amin'ny Nazareta. Amen. Ndao tia tanana mafy anazy. Alléluia. Ao fafany amin'ny lanitra ny taninao dia mitenena amin'Andriamanitra hoe mangetahetanao ny foko a. Ao anatin'izao fotoana hifantohan'ny foko aminao izao Andriamanitra. Ao anaty vavaka sy fadikanina dia matsiaro ny ao anatiko hoe ianao no mampangetaheta. Ianao ny faniriana lalina Tompoko a. Ianao ny rehetra amiko. Androany Tompo, ataovy reko sy tsapako ny fahafenoan'ny fisianao eo amin'ny fiainako. Mba aseho amin'ny alalan'ny tenako mety maty ny fahatsaranao. Mandra-patongako eo akaikinao sy matongako eo amin'ny raha ho any lanitra hitsenanao. Misaotra Jesosy a, fa tario hatrany androany. Ampahitao ny fahatsaranao hatrany eo amin'ny fiainako. Satria tsapako Andriamanitra. Fa ny tena fahavokisam-pifaliana tsy hoe rehefa tanteraka ny zavatra ilaiko
fa ny fananako antoka fa eo ny fanatrehanao ary ny fitoerako eo an-tananao akavanana ny fahafinaretana mandrakizay mitenena fa miaino mpanomponao. Amen. Ny anaran' Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Alleluia. Miaina ny fiaina an'Andriamanitra, miaina n'ilay fiaina mbaovao. Hitanareo ny zavatra rehetra velan'Andriamanitra andalo, nanatsika fahatsapana sy fahalalana ao anaty, lanja ny fahamarinana, efa nampahafantariny ianao sy ny sehony teo amin'ny fiainanao. Sa tsy zany? Dia mandrositsika miaina tsara ny fahamarinan'Andriamanitra. Tandremo fa ao anatina vanim-potoantsika mila mandroso ao anaty fahamailona sy fahatsoloana mialohan'ny fotoana iverena amin'ny mpapakatra, apakatra antsika ho ao aminy. Voalohany mila petraka ao anatin'ny fonao mandrakariva izao fahamarinana izao hoe manana Jesosy andrasana. Ary Jesosy ny teny tsy hoe ho avy tsy ho ela izy, fa ozy izy hoe injao mpapakatra. Zany hoe tena ao anatina fotoana faran'izay ilana fifantohana zato isan-jato amin'Andriamanitra tsika amin'izao andro faran'izao. Tiako fantatsika aloha zany hoe miaina amin'ny fiainam-baovao zany fa ianao dia novain'Andriamanitra olom-baovao tamin'ny alalan'ny famonjena ianao. Tsika zany dia olom-baovao tamin'ny alalan'ny famonjena izay noentin'i Jesosy antsika. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia niditra ao anatinao izy. Amin'ny alalan'ny fanamasina dia olom-baovao ianao. Ao ny testamenta taloha Mosesy tsy olom-baovao, Elia tsy olom-baovao, zay taoriany fahatongavan'i Jesosy ka nandray azy no atao hoe olom-baovao. Atsangano ny tanan'izay miaina. Ozy izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ny topika antsika ao anatin'ilay herinandro faharoa dia hoe miaina ny fiainam-baovao. Ahoana ary ilay antoka ananako ara-tsoratra masina ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny fiankofako tsy ho diso fa tanteraka amin'Andriamanitra mba hampahazo aina azy. Fa ity zaho ity pastora Rodolphe, ianao koa afaka tononao ny anaranao, dia tempoly toeran'Andriamanitra amin'ny fahafinoana ary olona mampahazo aina azy. Voalohany, ity vatantsika ity dia natao hitoerany na dia mandalo vetivety azy. Vetivety ny fandalovan'ny tompo fa natao hitoerany ity tenantsika ity. Jerentsika ao amin'ny bokin'ny Matthieu 7:70 vetivety. Alleluia. Matthieu 7:70. Tsara loatra koa ilay fitaovantsika dia tena mahafinaritra kely ilay mampiasa azy. Misaotra tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niteny Peteraka no tamin'i Jesosy hoe tompoko, tsara raha mitoetra eto isika. Ko raha sitrakao, aoka hanao tranolay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ny anankiray ho an'i Elia. Firy ozy izy Petera? Telo. Ny ray ho an'i Jesosy, ny ray ho an'i Mosesy, ny ray ho an'i Elia. Ary raha mbola niteny izy indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo. Mbola niteny zany Petera dia nisy rahona nidina. Ary nizao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ary nandray zany ny mpianatra dia laviny ankohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nakeo aminy tena niendry azy ka nanao mitsangana fahaza-matahotra. Ary no niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona hafa tsy Jesosy irery ihany. Io toko sy andininy anankiroa io tena misy lanjany be sy révélation ngeza be ny amin'ny fiainam-baovao. Fa ahoana pasteur? Ndao ny mba manaraka kely tsika. Faly Petera satria hita ny olony testamenta taloha maneho ny mpaminany sy ny mpisorona. Elia sy Moïse. Hita n'ireo olona roa ireo. Reo no mamaritra ny testamenta taloha iray manontolo. Dia Jesosy ny eo amin'ny testamenta vaovao. Dia zao ny zavatra misy. Vao hitany izy telo mirahalahy dia nikohaka izy. Dia rehefa nikohaka izy dia niteny hoe
miteny izy aloha hoe andao tsika anao trano telo ny tompo ozy izy maintsy an Jesosy anao trano telo tsika ndray ho anao de ndray ho any Eli de vao nanomboka ny tenany iny izy nisy rahona nidina amin'izay nanarona zareo arao tsara le izy de tafekoaka ry zareo satria natahotra de taorinan'le izy Jesosy rery sisany isany hitany inona ny anton'izany aminareo ny valin'le tranolay de tia vatatsika ity ny tranolay satria trano tsy toeran'Andriamanitra mandrakizay fa indra aminy de raha tranolay ho an'olona telo tia vatatsika ity de tsy mety fa tsy maintsy ho an'ny olona anankiray atao hoe Jesosy Kristy vao ny andrandra izy tonga de nahita ny tompotrano tsy marety eka ho an'Andriamanitra teo am-piakofana izy vita amin'ny fiakofana tsy mendrika ekofana Eli tsy mendrika ekofana Moïse fa tokana ihany mendrika ekofana sady mandray fiakofana Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo midika fa lay anankiray afaka hitoetra ao anatinao amin'ny famonjena nomena lalana sady tompo no Andriamanitra tonga nofo amonjy anao de tsy iza fa Jesosy irery ihany Jesosy rery ihany no mendrika hitoetra ao amin'ny olona fa tsy Mosesy na Eli na fanahy hafa mandiso fiankohofana ny fampianarana mametraka ositra avy amin'ny olona ny testamenta taloha tandindo ny zavatra ho avy fa rehefa tonga ny tanteraka tsisy sombotsombony tsony averiko indray ty fampianarana ity ositrizana ambony no Jesosy Jesosy rery havana nanana ny fahatanterahany fafenona mamesi na afapo ny fitsaran'Andriamanitra fa feno ny fipetra ny fahamasinana tao aminy na olona rehefa tonga olombelona izy feno ny fipetra ny fahamarinana izy ny lalana fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana no zany rehefa tao aminy fanamasina de afapo ny fanan'Andriamanitra nantsoina hoe fanamasina averiko le lesona satria le fahamasinana tao amin'ny Jesosy na feno ny fipetra na afapo an'Andriamanitra tamin'ny fitsarany amonjy ny olona zay tsy masina rehetra no zany ny farana teo amin'ny Jesosy halleloja ny famindranositra tany amin'ny testamenta taloha jereo tsara fa isak'izay kitika ny resaka momba ny fampitanositra io ny judaïsme transformé na reo karazana mbola tany amin'ny judaïsme ohatrany hoe tany amin'ny testamenta taloha sy ny lalàna de tsy maintsy tsy afaka miresaka zavatra afaka ohatrany elisy izy Mosesy sy ny fitopolo lahy na mindramindra ositra eo ihany ny verimberina nefa lalàna reny rehefa tonga teo Matthieu toko fafito ambin'ny folo ny andiny fefatra ka hatrany andiny fadimy Andriamanitra mihitsy ny teny hoe tsy Mosesy no henoina tsy Eli no henoina fa Jesosy no henoina omaly tsika raha nanaraka tsara ny toroteny tao anatin'ny vavaka sy fatikanina de ny teny ny lalàna Jesosy ny teny anio hoe ozy izy hoe ozy tiava zay tiatsika zany de makahalany fahavalontsika any amin'ny Levitika kosa azonareo le izy midika zany fa ny testamenta taloha mametraka sy nanome alalana ny olo ny testamenta taloha akahala ny fahavalony de zany no mahatonga an'ireny hitanareo amin'ny altara reny misy séminaire mametraka hoe fotoana manokana ao anatina fivoriana anozonana zay rehetra mpamosavy manohatra ny lalanao nefa Jesosy nahatongavany tonga hitady sy hamonjy ny very izy noho izany zany reny mpamosavy reny mihitsy ny antony nahatongavany mba hiovafo reny ho tonga kristianina zany hoe raha tsy mitandrina ianao zany fa tavelana amin'ny testamenta taloha de manohatra ny misy ao an Jesosy asinareo fipetraka le izy de tsika zany tena mila mitandrina fa ho avy Jesosy tsisy anganongano mahafinaritra miteraka vokatra tsika tsy olo ny fahagagana sy vokatra fa tsika olona iona mipapakatra miaina ny fahagagana somary eteka ao an'Andriamanitra halleloja de mila tonga santsika eritrereto zavatra mitrango io tonga de nisokatra ny lanitra de niteny Andriamanitra no niteny izy no enoy présentation avy any an-danitra maneho an Jesosy ho le fahafenona natao hoe nonofo rehetra sy ny voary rehetra zao zany ny zavatra misy
mandiso ny fiankofanao fa tokony hibebahana ny fanekenao andray ositra avy amin'ny olona nefa ianao efa censé nomeny ny fahafenony. Jereo tamin'ny andro Pentekosta tsisy nanantona amin'ny Petera zany dia nizarany ositra. Ny fahafenon'ny fanahy dia teo tampindohan'ny olona 200 izay tonga tao amin'ny efitra ambony-drihana. Olona ray manana afo ray. Mahaleo tena satria Kristy amin'ny fahafenona ny ao anatinao. Ary za teteny aminao, enoy, raha misy ny olona tokony hiampita ositra tamin'i Jesosy, dia Jaona mpanao batisa. Fa nydingan'Andriamanitra Jaona satria tonga nofo Andriamanitra feno ny fiapetra tao amin'ny Jesosy. Na i Jaona tany am-boaka aza nasaina ny vanginy Maria andray fahafenona satria Jesosy rery ny fahafenona natao hanomana Jaona elo lalana azy. Tsy marety aika. Menao tsara venareo tovatro ny tanàna. Fa ny fahatongavan'ny Jaona nefa tamin'ny fanahany Elia mialoha nahatongavan'i Jesosy. Fa tsy nekena tsony ny fanahany Elia fa tsy maintsy ny fenona. Fonom-bola zazy Jesosy tao am-boaka mibitaka Jaona tao am-boaka Elisabeta. Hoe zany salutation zany, zany fiarabanao zany. Tena mabitaka ny zazaka atao kiboko. Dia ny fenona ny fanahy Elisabeta. Fa ny manana Jaona fanavy eo amin'ny Jesosy Kristy. Fa tsy Jaona, zay mahatonga ny Jaona ny teny, zay avy ao ariako dia lehibe noho izay izy. Satria izy ny teo alohako. Zara nga tsy marety eka matoka. Teo alohako izy. Maneho Jaona ny mahalifahany Jesosy. Dia zao, aza mana tena ny ray ositra ninina ty amiko nareo. Fa mitory mba hanokatra ny fonareo alala fa ny fanosorana lehibe indrindra avy amin'ny fanahan'Andriamanitra dia tao amin'ny Jesosy Kristy nampitohiny sy nampitoeriny ao anatinao taorian'ny fitsanganany anomana anao eo aminy ny rany ilaza aminao miomana fa injao mpapakatra. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Dolo tsika maky ny Korintiana voalohany toko fahenina. Ty teny ty teny mahafinaritra tsika loatra. Korintiana voalohany toko fahenina. Ny andininy fa 20 ka hatramin'ny andininy fa 20. Andeha malakilaky ihany tsika noho ny amin'ny fotoana. Amen. Alleluia. Ozy izy ny ten'Andriamanitra manosina ny fitsangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tenany ihany. Fa ny mpitsangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany. Ahoana ary, moa tsy fantatrareo fa ny teninareo dia tempolo ny fanamasina. Tempolo ny fanamasina. Zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'inona ozy izy? Amin'ny tenanareo. Ao a. Dia jerentsika amin'ny Matthieu. Ao amin'ny boky Matthieu Jesosy miteny an'ity teny ity. Matthieu toko faraiky amin'ny 20. Alleluia. Ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 17 vakitsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra tao kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo kianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Dia hoy izy, efa voasoratra hoe ny tranoko. Ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Fa ianareo kosa manao azy ho zohy fiheren'ny jiolahy. Dia ina ny teneniny? Ary nisy jamba sy nandringana nantona azy teo kianjan'ny tempoly dia nahasitrana azy izy. Fa no hitan'ny lolo mpisorona sy ny mpanorandalàna ny zavatra mahagaga nataon'i Jesosy sy ny ankizy madinika niantso teo kianjan'ny tempoly ka nanao hoe hosana ho amin'ny zanaky Davida dia tezitra izy ka nanao taminy hoe renareo va izay ilazain'ireo. Dia hoy Jesosy taminy eny tsy mbola novakinareo va fa ny teny manao hoe avy eny amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no anamboaranao fiterana. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna nakamy Betania ary dia nitoetra tao mandritry ny alina Jesosy. Eny jereo dia fataro tsara fa Jesosy dia nilaza hoe ny tranoko. Tsy tranon'ny Elia, tsy tranon'ny Moïse, tsy tranon'izay olona te hampiditra ononao miaraka amin'ny fanosorany. Fa tranon'i Jesosy rery. Atsangana ny tana izay maresy lahatra hoe tranoko ozy izy.
tena préciseny samba ny amba nahitany Jesosy ny teny hoe tranoko fa ny ankoatr'izay iombonana amin'ny dôly fa ianao tsy ombonany amin'iza na amin'iza azy rery ianao zany no antony nanondrahana anay ampatsiaro anao fa misy lehilahy anankiray fofombadinao manomana anao amin'ny alalan'ny fanahiny mba ahafahany eo ny amina amin'ny fotoana iverenany tsisy ilanao ny fanahiko tsisy ilanao ny osotro fa feno zay raisitsika ao aminy ary nahafapo an'Andriamanitra zany ny mahatonga an'ireny tanareo lasotra ny misy zavatra mifindrafindra sy ny karazana satria taraka eny amin'ny testamenta taloha daholo dia tadidio fa ny fahamarinana sy ny fiankofana raha vao diso le fiankofana fa ny potsampy zany fa ny potsampy ny osotrositra oka zava aloha ty resaka ty ianao tsy te-polon'iza n'iza tsy tokony isy resaka ra-panahy ifandraisanao n'izana amin'iza afa-tsy amin'Andriamanitra ray dia misy fanontaniana napetraka reo maly hoe ahoana zany pastera mahakasika an'le hoe zay rehetra mandray mpaminany satria dia ndray mivalipiti amin'ny mpaminany inona le valipiti amin'ny mpaminany sy valipiti ana mpanompon'Andriamanitra ny valipiti tsy avy amin'le mpanompo fa avy amin'Andriamanitra zay naniraka azy raha mifanissotsika mifampizarany tsara dia ny fieverako anao sy ny fizarako ny fahatsaran'Andriamanitra aminao dia ndraisako valipiti avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalany fanekena zay nataonao tamin'Andriamanitra tsy osotra ny anaran'iny fa fahitapiti ny anaran'iny aza fangaro le fahamarinana satria eto Jesosy tena miteny mihitsy hoe ny tranoko manomana n'io trano io Andriamanitra hovaina hitafy ny endriky le tena trano taori'ny fitsanganany tamin'ny maty dia nofony taori'ny fitsanganany tsy nandalo fahaloavana ao etsika ianao ny tafony tsy mety loha le nandresiny herin'ny fahafatesana taori'ny tafitsanganany tamin'ny ny kopiany no hita sotro amin'ny fiainanao ny fotoana ivereny fa tsisy idiran'izan'iza noho izany aza mampiatrano vahiny hafa akoatra ny fahafenony fa andraisanao tsy fahatanterahana zany no mahatonga an'ireny le hoe raha mijangajanga pitarika dia mijangajanga daholo ny ao am-piangonana satria misy fanahy fatafiditra le resaka ra-panany tena misy fa miditra sy manararoatra ny devoly amin'ny fampianaran-diso misy vokatra le izy fa tsy hainy amin'ny résultat le izy satria Jesosy ny teny ho avy ny mpaminany santo ka renao famantana sy fahagagana koa izy fa ianao mila mamantatra amin'ny fahamarinana matanjaka tsara ny discernementanao dia velan'Andriamanitra iseo izy hijerevana hoe anahoana ianao androso sa tsy androso ny akoatra izay tsy mety dia hoentina mambavaka daholo alleloia ny akoatra izay mety dia hoentina mambavaka daholo mba entiny zavatra rehetra zao zany tsy fotoana narahana fombafomba mpivavahana sy narahana olona fiainonan'Andriamanitra fa raha vao maneno trompety io sy ny feonaraka anjelin'Andriamanitra dia mila madio am-po ianao mila tia ny fahavalonao ianao mila tia alleloia mila manahaka an' Jesosy ianao Andriamanitra tsy te hitan'izaniza ao anatinao koatra ny Kristy rehetra tsy te hitany Mosesy eo izy fa vao ny akoko Petera tonga dia tsy hitana Mosesy na Elia Jesosy reriny teo satria tompo-trano ny tonga milaza fa tia ny trano hitoerako mandra-piveriko ny fanamasina reriny tokony ho ao halleloia za aloha mahita misy olona eto tahin'ny tompo manokana mihitsy ianao amin'ity fampianarana ity entitrentitra be mantsy le fampianarana satria le izy tsy azontsika tao no milalao fahamarinana mamita teny sika raha manao an'izany amen ary tsy nisy navelany ao amin'ny marika toko faraika ambin'ny folo andiny faina ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo ary tsy navelany isy olona hitondra fanaka andeha amaky ny kianjan'ny tempoly tsy navelany isy olona jereo tsara tsy navelany isy olona hitondra fanaka andeha amaky ny kianjan'ny tempoly dia nampianatra izy ka nanao hoe tsy voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra zay 16-17 marka 11 tsisy olona navelany mihitsy zany hitondra fanaka hafa atao le eto ny tempoly tsy tranontsony fa ianao
dia raha misy olona zany hitondra fanakafa ao dia tezitra Andriamanitra, inona indray ty mbola hoentinao nefa ny tompo-trano efa ato an-trano. Inona ireo fanakafa ireo? Dia amarantsika satria fotoana mandeha. Raha ny tokony izany mba asiana fotoana adiny 3 any ohatra ifampiresana dia voky tsara mihitsy ianao mivoaka amin'ny fivoriana dia miteny hoe tsy te hierika Andriamanitra afa-tsy, fa raha vao zao ny fiangonana ankarana dia tady misy fiangonana 7 ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia misy ny atao hoe Filadelfia. Misy mila verina ny fitiavana voalohany enty kanefa tsy tanteraka ao anatina fijoroana tahaka izay nanolorany tena voalohany. Zany hoe raha vao miena ny afinao dia tsy faly Andriamanitra. Ianareo sisy manao azy trano fioren'ny jiolahy, ny fao daholo zao karazany zavatra rehetra ao hita ao an-tranonao daholo. Ty zany le trano. Ny tempolo mivatana ny fanambarana eto dia ny tempolon'i Jesosy Kristy voalaza fa tranon'Andriamanitra, tempolon'Andriamanitra. Fa zao misy hafa mibahanao. Raha vao manana motivation hafa ianao na kely aza dia tsy tafijoro amin'ny fahamarinana zany. Somary tambazany devoly ao anatina fanahina kely fotsiny ny amin'ny zavatry ny tany dia misapatitaka ianao. Tonga dia misapatitaka, ary ahoana ny momba an'izao, ary ahoana ny momba an'ity. Fa zao ty fahamarinana toriko ty ho an'ny olona zay tena manomana ny fony ho akarina eo amin'i Jesosy. Arakaraky ny mahakeky ny fotoana mahetitra ny fanitsina. Iambenanao, fa manino Jesosy miteny hoe miambenina reo, zany foana ny teneny. Za aloha tsy misy fotoana tena mamaky baiboly mijery mihitsy dia miaino hoe inona ny nafatra faran'le olona iverina hitsena. Hoe miverina any mihitsy, fa manino izy miteny hoe miambena, misy zavatra tokony iambenana zany. Ary dia jereo fa manomboka miteny amin'izay zay reto ny tokony iambenanao. Tranon'Andriamanitra hono ianao, tempolon'ny fanamasina ianao. Teny zavatra aminao ianao manatsafidy fa olona natao ampanaiky ny safidinao ho tarihany, satria efa nanao takalo safidy izy. Ampanaiky ny sitrapony, anao ny sitrapony ray izay naniraka azy mba tonga anao hiaina ny famonjeny. Ka io tenanao io tsy anao fa ho an'ilay nahary zao rehetra zao ny lanitra sy ny tany. Jesosy no anarany ozy izy hoe tranoko. Noforonony ho trano fiankofana marina ianao. Ny tranoko atao hoe tranom-piankofana na hoe tranom-pivavahana. Midika fa an'Andriamanitra tanteraka. Fa saingy mbola misy zavatra hafa manapaka ao. Misy zavatra tsy tokony ho ao sy ataonao intsony ao anatin'io trano. No marina tokony anapahatsapany ianao fa tsy anao le trano fa azy. Rehefa nandray ny famonjeny ianao. Ianao zany mpanofa trano fa izy ny tompo-trano. Proof tsy ho mandrakizay any ianao. Tsy mbola en dur io fa lay tanty. Fa rehefa miverina izy ataony béton io. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Alleluia. Ka tsika natao hiaina ny fahavelomany. Izy amin'izay ny tokony ho velonao fa tsy ianao intsony. Zay le tanjona farany. Tokony ho renao hoe tsy za tsony ho velona. Lenao velona iny, lenao le mbola eo amin'ny nofo le aina. Ho azavaiko zay any amin'ny fifadikanana rehefa avy eo satria no ny amin'ny fotoana. Ho azavaiko hoe ahoana le fahavelomana hiainantsika ny ainan'i Jesosy. Dia ho azavaiko le izy rehefa any. Kompenao zany. Ho any tanimena rehefa avy eo zany. Satria eto tsika voafetra fa ny tanimena tsika afaka mivalapatra tsara. Asio tia tanana mafy moa n'Andriamanitra. Alleluia. Ao amin'io trano tsy tokony hisy atmosfera hafa intsony avy amin'ny devoly. Anabataba ny fiandriana an'Andriamanitra. Satria matoa izy ny teny hoe trano fivavahana, fiankofana, dia mampahazo aina azy. Misy seza fiandrianany ao. Arodana ny seza fiandrianan'ny Satana amin'izay. Zay nananarany ny fiangona tany taiza moa tany Efesosy izy zay raha tsy diso. Tsy tokony hibahana ho ao anatinao intsony ny fialonana, fakalana,
fahatezerana, fahalitoana, fanimpotsampy, andriamanin-kafa, osotrosotrafa. Tsy tokony hibahana ho ao anatinao, mameno toeranao, reo izay tsy tena an'Andriamanitra. Te hitoetra sy hanjaka ao amin'ny tempolon'ny Andriamanitra mialohan'ny fotoana hiverenany. Te hilaza amin'ny olona eto aho hoe mety efa zanak'Andriamanitra tsika fa mbola misy zavatra hafa mameno ny ao anatintsika. Fa mbola ohatry ny miafina, tsisy mahita izany ilay izy dia mitoetra sy mangeja ny ao anatinao. Tsy mampahazo aina an'Andriamanitra mihitsy ilay izy. Efa nanolo-teny sika rehefa an' Jesosy Kristy, saingy tena mbola tia vatantsika ity, mbola miaina ao anatin'ny alatra, tsy fahamarinana, matoritory ao anatin'ny tombony tsy marina. Misy motivation mbola tena tsy an'Andriamanitra mihitsy izany e. Ohatrany hoe miaina ianao dia miaina dia lasa mandeha amin'ny fihetseham-po diso toerana. Misy zavatra ekenao, toetra ratsy, fialonana, ny karazam-paratsiana miafina, alatra, jiolano anaran'izany. Zay mameno ny sainao sy ny fonao. Zany no mahatonga ny apôstôly Paoly malalako. Hoy izy tamin'ny fahavelony, ary ny teny voasoratra avy amin'ny fanahy masina moa, izay nampanoratana azy dia mbola mitoetra mandrakariva. Ao am-pontsika sa tsy zany? Paoly dia nampiasain'Andriamanitra ho isan'ny olona tena hafa mihitsy tamin'ny fotoana izay na tetỳ ambony tany azy. Ao amin'ny 2 amin'ny Romanina 12:20. Ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotra reo ny teninareo ho fanatitra velona. Ianao velona io, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panana, fanimpom-pivavahana mety ataonareo zany. Ny fanimpom-pivavahana tsara indrindra dia fanolora. Inona hoe? Ianao zany mila manolotra. Ny lalany safidinao zany a, rehefa olom-baovao ianao dia manolo tena. Mameno ny fepetra mahan Jesosy Kristy ianao. Halleluja. Zavatra tsy tian'Andriamanitra, tsy misy ifandraisany aminy mihitsy. Mety efa zanak'Andriamanitra ianao, nefa mbola miaina ao anatin'ilay izy. Dia misy fahazarana tena ratsy sy mahavery, nefa ekenao ny atory ao anatin'ilay izy noho ny fahasoavany. Dia rehefa notaniana ianao par sa grâce noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia zao hitako ny tompo mamindra fo ny pasteur Rodolphe efa exagéré. Aiza ny anatanterahana an'izany tsony? Non, non, tsy anao ny anao an'ilay izy. Fa ianao mila manaiky amin'ny fanoloran-tena mba fa mifanahy masina manovanao. Raha vao tsy tonga etaetanao ilay izy dia tsy ho fiainanao mihitsy. Ianao ne mety tsy hahita ny fahatanteranao e. Fa Andriamanitra mahafantatra fa efa manomboka manjaka ao anatinao ny fahatanterahana. Satria ilay fahavelomanao androany dia ilay fahaveloman'i Jesosy amin'ny fahafenony. Zay mahatonga Paoly ny teny, izay nivelomako fahiny teo amin'ny nofo, dia hivelomako amin'ny fitiavako ny zanak'Andriamanitra, izay tiaka nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Ary zao izy Paoly, manino Paoly navita ny teny an'izany, reko mihitsiny, ohatrany tsy atsony izany ho velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Noho izany ny antom-pisitsika sy ny fahavelomantsika vaovao, Kristy! Satria izy ilay fiainam-baovao tamin'ny famoronana vaovao, na hatoy izao anao, efa lasa ny famoronana voalohany sy ny zavatra taloha. Asodehaka ao an'Andriamanitra. Ka betsaka no mitoko hoe olom-baovao fa tsy miaina amin'ny fiainam-baovao. Na malaina hiaina amin'ny fiainam-baovao, ohatry ny sarotra be zany satria raisinao amin'ny nofo ilay sekoly. Fa raha raisinao am-panahy ilay sekoly dia mampangetaetanao ilay fiainam-piovana dia novany ao anatinao Andriamanitra. Dia jereo, anomboka hibitsika amin'izay Andriamanitra araka ny fampianarana izay voarainao. Afaka mitratsehatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny révélation, manovany ao anatinao, hifanaraka amin'ny fahamarinan'ilay teny voarainao. Dia na ianao aragaga, taloha ianao, zatra mandangy. Dia rehefa manomboka misy langa kely mivoaka, tsy mahazo aina ny ao anatinao satria manomboka mibahana amin'izay mifanahy masina, mamonjy kelikely sy mampiena ao anatinao le toetra mahazatra anao fa mampitoetra ny maha-izy azy eo amin'ny fiainanao. Mandroso miaraka amin'Andriamanitra. Mamaky atsika tsy hoe ny anehoany aty ivelany, fampiasain'Andriamanitra tsika, fa lasa rindriny fiainantsika ao anaty faratsiny ireny tsy alalany atsika. Dia sanatria ve isika ilay ho tenen'i Jesosy hoe tsy fantatra akory ianao? Atao ve asotiaka aro an'Andriamanitra. Amen.
Alleloia. Anio amin'ny teny aminao hoe raha misy zavatra hafa tsy nambolen'Andriamanitra mitoetra ao anatinao sy ao amin'ny fiainanao dia tehiteny hoe aoka hiaisotro izany. Nao amin'ny fisainana, nao amin'ny toe-po, mamaritra ny toetranao lasa halalananao kanefa tsy mahazo ain'Andriamanitra. Didina ireo herin'ny faharatsiana rehetra, ireo herin'ny tsy famendrehana rehetra hiala ao anatin'ny zanak'Andriamanitra. Mahita ny fanahy masin'Andriamanitra amenao midingana tsara lavitra. Mahita ny fahasoavan'Andriamanitra ahazo aina ao anatinao. Dia farahanako ity teny ity dia tsangantsika hoe bonne année. Zay ny cadeau tsara indrindra afaka omenanareo androany. Tsangana ny toerana misy antsika dia fofainy amin'ny lanitra tanantsika tsirairay avy. Sotra dada malalo. Tena manan'izay manana anao. Sotra ny amin'ny teny mpanitsina nanganana anay midingana tsaratsara kokoa hatrany miaraka aminao. Foany izay tsy araka ny sitraponao ao anatinay. Fona aminao zahay ny amin'ireo endriky ny fanompo-tsampy ny ankinanay tamin'ny olona. Nefa azonay sitrana amin'ny fahafenonao. Mifono aminao zahay. Fa tsy tanteraka akory ohatra tsy sadraka sy mesaka sy Abednego tsy nanaky ny akohoka teo amin'ny sarolona volamena na dia ho atsipy any anaty laforo azy. Androany mety misy ny fizan-toetra, misy ny rivotra mandalo izanao toetra ny fijoroanay. Fa misaotra anao zahay ny amin'ny fijoroana araka ny sitraponao. Mbola mampahafeno ny fepetra ao anatin'ny fonay fa tsy manana afa-tsy ianao zahay. Ianao ny fahafenonay, ianao ny rehetra aminay, ianao ny mpamonjinay, ary ianao ilay tonga nofo naka ny toeranay sy ny fahambanianay mba hahatonga anay hovana anana ny endrikao amin'ny fotoana iverenanao eny amin'ny raha alanitra. Tahiony tsirairay avy Andriamanitra androany. Anana mpiombolana aminao manokana, anana firaisana aminao manokana, anana fahatanterahana ao anatina fijoroana tsara. Ka naiza aleanay mety lalany reny zavatra rehetra nandalo reny izahana toetra, tsy mimpanompo izay ampiasainao mandalo akory ny ratsy. Tsy ny olona izay joro mbola tsy ao anatin'ny fahalalana akory ny tsy mety, fa zahay mihitsy ny nahalala ny marina ny tokony joro anovany hafa araka ny sitraponao. Tsy toerana le izy Andriamanitra, tsy titra le izy Andriamanitra, fa fahamarinana le izy. Vavaka izay androany, tena mifono eto anatrehanao. Raha nisy tsy fijoroana, raha nisy tsy fetezana tao anatin'ny zavatra mety nandrasanao nefa tsy nataonay, mangataka famindram-po aminao zay. Sofa mbola tsy tonga ianao, fa manomboka androany manamafiorony zay mifanekena hatramin'ny voalohany zay ny rahanay taminao, fa anao zay hatramin'ny farany. Avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy io, aoka tsisy nizaniza ao anatiko akoatranao. Androany manao fanekena fa ny fanahy masinao irery ny tompon'ny fanosorana ato anatiko. Fenoy hafana masina, esao hafana masina, vonoy izay tsy nambolenao rehetra, manjaka amin'ny fahamasinana ato anatiko, manjaka amin'ny fahamarinana ato anatiko. Anao rehery no hitoetra ao, tempolinao amandra-piavinao. Tehirizo hovaya, ampijoroya, ho sari-piaro amin'ny fisinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafamafy an'Andriamanitra. Alleluia. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao dia tenenao Andriamanitra, sitrano ny tempolinao Andriamanitra. Afaho ary androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny finoana ny anarany, amin'ny finoana ny famonjeny, tononoko ny fanasitranana, tononoko ny fanasitranana mahagaga avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsotra kely ohatr'izay ilay miaraka amin'ny tompo dia hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mba mirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo.
ananatra nitavany aminao Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Asio tia tanana mafy an'Andriamanitra noho ny amin'ny fotoana satria raha vetsika dia hoeny amin'ny shalom mandray zay afaka makeny moa zany mazava ho azy dia manao fanatitra aloha tsika manao aloha fanatitra ao an'Andriamanitra saika diny iray mifanatitra aza miseho foana hatria ny tompo tsy mitondra fanatitra ary fahaizana voninahitra azy taona atao malakilaky mifanatitra dia lasitsika makeny amin'ny shalom. Alleluia. Faly be mahita anareo indray aloha. Alleluia. Alleluia. Firy aloha no mangetaeta tsara mihitsy amin'ilay fiorenana ao anatin'ilay vavaka sy fatikaniny atsanganiny ny tananao. Heninareo ve hoe arakaraky ny androsinao anatin'ilay vavaka dia misy zavatra mangin'Andriamanitra fo amin'ilay teny voaraintsika. Atsangany hoe tanan'izay mandreo tena misy fantsiana tena renao mihitsy hoe mamboatrana ny anatinao Andriamanitra. Zay ny porofo anehoana fa manomboka opotsika ny etaeta androso miaraka amin'Andriamanitra. Dia ilay tsy zavatra terena be zany. Mino ve nareo misy zavatra terena be ve? Tsisy tsisy zavatra terena. Mandeha ho azy. Any mandeha ho azy ilay izy tena heninao mihitsy hoe ohatrany hoe mangetaeta ianao dia ohatrany tsy tianao tsono zany ilay izy heninao zany manomboka ankahalainao satria le teny manokatra masom-pananao hifankahala amin'izay zavatra tsy tian'Andriamanitra ary zavatra tsy tokony ataonao. Dia heninao zany hoe manomboka me mahazo aina ianao rehefa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia zay no mahatonga milaza aminao fa raha voanao mahazo aina miaraka aminao Andriamanitra dia manam-pahefan'Andriamanitra hikarakara hiaro ho sary-piaro hanokatra lalana amin'ny fitiavana satria tsisy nofo mangeja anao tsony fa votsitra ianao. Andao aloha any amin'ny shalom andao aloha any amin'ny shalom fa manjala lasa mitoro teny faharoa eto ahaka. Misy teny nanaitra zay lazay Jesosy hoe anampy anao hiala amin'ilay firaiketam-po mihazona anao eto an-tany fa motsitra anao ho tanteraka ao amin'ny Kristy zato isan-jato ao anaty vavaka sy fifadikanina. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Tsisy resatra